topola sy tompofary. Mitoy ny fivorintsika dia ny fivorintsika androandro zany a ety amin'ny CCI ho an'ny fivoriana fanatrehana ara-batana présentielle anefa moa zany a misy ihany koa ny fivoriana mpitain-davitra. This meeting is being recorded. Hybride zany ny fivorintsika androany sady présentielle no virtuelle. Dia miaravatsika mbavahoaka tonga manatrika an'izao fivoriana izao aravaina koa moa na ny présentielle na ny virtuelle dia miarava koa manokana anandrimatoa ministre ny toe-karena sy ny teti-polafanjakana ary ny teknisianina rehetra miaraka aminao. Raha matoa voalohany ateliera pirenena ianareo mpikambana amin'ny domaritra ianareo solombavam-bahoaka amin'ny solotena ny vahoaka malagasy tsy vavolo sika rehetra miara-mivory fitokolasy tokoavy. Voaloha teny dia ny fiarakanantsika tafavoreto indray amin'ny tolakandro izao indrindrindrindra ireo izay tsy maty foamanaina na dia misy aza ty valaretina Covid-19 ity. Zava-loatra fa ny lalàna fe ny tetipola dia misy fandaminana apetraky lalàna. Artika ny ramatoa fotoany antenera-pirenena ianareo solombavam-bahoaka tsirairy avy a ny mampahatsiahy fa ny loi de finance dia redineny économique parlementaire l'Assemblée nationale sy ny Sénat zany dia fanomezanareo alalana faculté amin'ny teny frantsay faculté ampiasa ireo tetipola izay hoentina anatanterahana amin'ny taona iray. Ireo tetikasa maro samihafa na resaka pipa io na resaka fonctionnement io na resaka DGCF sy ny sisa. Tikantrony mampahatsiahy fa ministera ny toe-karena sy ny fitaranam-bola tokoa dia natao hitady izay fomba sy lalan-kevitra maro samihafa ahafahan'ny firenentsika, ahafahan'ny fanjakana, ahafahan'ny gouvernemanta miatrika ny asa izay tokony sahany anatin'ny herintaona. Zay ny asan'ny ministera ny toe-karena sy ny fitaranam-bola. Tsy mandany ny vola izy na dia hoe misy ary resaka hoe recette dépense anatin'ity loi de finance ity izay isaorana rehetraninareo izay mpikambana atao voamera moa ny fanamarihana samihafa izay noentinareo ary asika tetikely izy io rehefa avy eo. Fa ny asan'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny asako zany misy sarany marato tompoko mitady vola ampandehanantsika ny firenentsika sy ny làna fanjakana. Zay ny asako voalohany. Zay ny mahatonga an'ilay resaka hoe grand argentier. Le grand argentier zany a tsy fantatra hoe ahoana ary nanaovana leran-draha io fa taona hita vola ihany izy hiatrehana ny ady anankiray izay ngatahany Andriamantsapa tompokilasy tompovavy. Izay ny lava, izay ny fohy. Ity fitondrana ity tsy manao andrakandrana na manao andrasondraso fa miasa. Miasa natateraka ny verinandro izay napetraky ny fitom-pirenena. Miasa ho an'ny vahoaka. Miasa ho an'ny fampatroana ny firenentsika. Tsy mora manao zany asa izany. Reto dia mangataka amin'Andriamanitra, mangataka aminareo ihany koa nefa mba hisiny ny fifankahazoana eto amintsika samy malagasy. Ka tsy ho ara-panahy isika sanatry an'izany. Manaraka an'ireny fiantsinahako maro samihafa ireny ilazana atsangatsy hanomorana ny amin'izay ho avy ny firenentsika ity tsy etoko. Misy atoko politika taloha sy sarosony izy nanao hoe tsy lahaka koa ny fahantrana everiko fa amin'izao fotoana izao mbola marina zany miady ny fahantrana isika. Tsy lahaka ny tsy fatary teny ndao hiaraheta isika ndao hifanomana fanomekana isika
na mpanohatra ianao na ao anatin'ny maro isa ianao tsy mahanenaka tokoa miaraka fahametana mpandroso ny firenetsika. Izany ramatoa fotoany antenera firenena inareo sy mbabaoka isany tsy maintsy mandroso Madagasikara fitiavana tanindrazana fandrosoana zay ny tanjontsika misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Izy eo sika dia iroso amin'ny ady hevitra-karobe koa izay andray fitenena dia engaviana izy anangan-tanana. Misaotra amin'ny fitenenana Ramatofilo, misaotra anao Andry Natoministra amin'ny fanazavana sy ny fanolorana anatinao. Ilaina tokoa ny mahafantatra hoe inona tokoa ny anjara-andraikitra nareo avy amin'ny gouvernemanta, indrindra ny ministera izay tantaninao sy izahay aty amin'ny antemeram-pirenena izay hipetrahany sombavam-bahoaka. Araka ny voalazako teny am-piandohana hoe omenay anareo tokoa ny fahafahana anatitosa ny asa fampandehanana ny raharaham-panjakana, fa ilainay mahafantatra ahafahanay manohana anareo, ahafahanay mitondra fanazavana andresena lahatra amin'ny vahoaka, ahafahantsika tsy mifanilika andraikitra rehefa ho tonga ny fotoana izay tsara ny vahoakantsika. Ka izay sy izay Andry Natoministra no tiako lazaina eto androany fa raha ny andinidiny io lalàna io efa voalaza teo taizany nasitan-tsina sy nasitan-vana ka tsy hidirako tsoa fa dia sady miantefantsika sombavam-bahoaka namana hajaina ihany koa hoe manana andraikitra itsika fa tsy sanatria hoe andany mihinana ambony ho ahaivangaidrano any fa mila en toute connaissance de cause et en pleine conscience tsika manao ny vote fandanina ka tsy hisy indray mifanomezan-tsiny ka apitso fa andraikitra ny atsika eto. Ary raha ny tenako manokana rehefa ho tonga ny andaniantsika azy dia fantatro hoe inona ny ao anatin'ny lalàna io atraiza sy atraiza ny andraikitritsika ary ho avy manaraka ny ambanantsika ny zavabita, ho avy ny anarahantsika maso ny asa tanterahana amin'ity la tetibolam-panjakana asipanitsinaity. Misaotra indrindra tompoko. Isaorana ianao ramatoa filohan'ny voamera ny tombana ny politika fanjakana omena fitenenana ny soloam-bahoaka voafidy tao am-positra dia honorable Rasozanane Monique ao amin'ny spirituel. Teny izay nefa angamba ataoko fampitovina ny anina ny ity satria matosa amin'natsolona natao izany dia mba hitovy fa tsy hoe arak'ilay tenin'ilay olona teo lalatsiny tompo. Misaotra indrindra Andrianatoa Ministra tamin'ny fanazavana fa dia nazava tsara moa na izany aza nefa dia misy zavatra tiana antantanina ihany. Ny zavatra voalohany moa dia sahala hoe manaraka ny tenin'ny ramatoa honorable Joasy zany amin'ilay hoe manan-danja manana ny adidiny koa zany ny siny andraiky ny sombavam-bahoaka amin'izay fanomezana alalana ny gouvernemanta mpiasa ny vola izay ny anton'izao fibotsika izao sy fijerena azy akaiky tena marina zany. Fa misy zavatra tsy dia azoko aloatra zany hoe inefatra nefa saika tapaka ozy anao fifandraisana amin'ny FMI azany mieritreritra hoe tena grave zany resanatria tokoa tapaka fa mba tianao fantatra hoe inona moa ny karazan-javatra hoe anapahan'ireo FMI ny fifandraisana tontolo dia izay teniteny sifra koa anao teo Andrianatoa Ministra ny anankiray le faiky
dia ohatra misy hoe 150 milliards sa million de dollars dia ohatra misy hoe 75 iny ohatra tsy dia naharaka tsara zany tamin'io saotra indrindra andrimatoa ministra andrimatoa filoha misarona ny honorable Suzanne Manisy koa tsy misy manam-pilazaina moa zany amin'ny exposé des motifs dia izay manaiky ny fanapahan-kevitry ny vomiera dia atsangano ny tanana. 19, 22, 10. Fampitaindavitra 7 no manaiky izay mitsipaka atsangano ny tanana Tsy misy. mbola mampidina tanana ny ao amin'ny virtuel raha iny tsy milaza ny hevy dia amarakary falany ny exposé des motifs. Fepetra mikasika ny hevitra amin'izao na ny disposition fiscale izay manaiky ny fanapahan-kevitry ny vomiera dia atsangano ny tanana na ny présentiel na ny visio virtuel. 19, 10. Enina amby 30 ny virtuel izay mitsipaka Tsy misy. izay tsy milaza ny hevy Tsy misy. fampitaindavitra firy tsy misy ambarako falany ny andininy voalohany kasika ny disposition fiscale